misy organisation lehibe ambadika io zavatra io satria raha sokatra ray alina zany a no tsoponina avy any anaty ala tsy vita moramora zany fa mila olona be diabe zany a mila fotoana be diabe zany a dikan'izany hoe mila vola betsaka koa ka zay tena tompona ndraikitra baiko sy mpanome ny enti-manana sy ny lohany le fanaovan-draty zany mba tena hotratrarina koa. Izay fanehoan-kevitry ny Ratsifandriamanana talehan'ny VVF eto Madagasikara izay no isariana ny sainao mihaino Radio Madagasikara fa loza miatra amin'ny tontolo iainana eto amintsika ny fitrandrahana ny sokaky na ny sokatra radiata izay tsy hita maneran-tany afa-tsy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy irery ihany. Antony amokarana ity horonam-peo fanadihadiana ity toy ny fidinana ifotony natao tany amin'ny faritra Atsimo andrefana. Horesahana tao anatin'ny fanadihadiana ary fa ahina ho lany tamingana ny sokaky raha mitoy ny fanondranana sy ny finanana azy satria mampanano sarotra ny fiarovana azy ny fisian'ny mpanambola ao ambadika. Sokatra radiata na sokaky mari-pamantarana amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ny ena hatrany amin'ny 500 ny tahapisiny tamin'ny taona 2014 raha oharina tamin'ny vanim-potoana tany aloha. Nidina ho 700 io taha io tato anatin'ny 12 taona ary amin'izao fotoana dia tsy misy afa-tsy sokaky aotra 5 hatramin'ny iray isaky ny hektara sisa no hitany amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny raha ny fikarohana natao. Ity biby arovana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity izay manana ny lanjany eo amin'ny lafin'ny kolontsaina sy toe-karena. Talilso Gridin na dada filohan'ny vondron'olona ifotony miahy any amin'ny komina Itampolo distrika Nampany. Na finoana gasy zany zay gay mafaly na dia zay faly azy la tozo soaka le mangalaka ravinde le ravikazo hosoale hisokaka aminay have la tozo andalagna igny zahay ha soale tika fa tozo sokaka de fisiany zay raha zay tsapanay fa hoe koe liana hafaty le soaka zany atsilagna takory fa nisy resaka zany io tsy avy moragna aminay toy. Randrianjatovo Antenaina lefitry ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Androka distrika Nampany. Zavatra saropady amin'ny razambenay taloha io sokaka io tsy tiany ny manimbasimba azy ary misy kokonany tambahoaka magnaraka io zany lafa simba io tonga de malahelo izao tambahoaka izao zany biby miaraka azy tetoy taloha magnome hasina azy iambenanay azy. Laha vao io zany kasintagny ka may agnaty ala ao mitomany io sokaka io mikoaikoaiky ty tagniny nahitanay avantazy taloha fa amizao zahay lasa mijaly noho ny fitrandrahana io sokaky saropady aminay. Kololahy Androlova Pierrot tompona ndraiky ny centre d'interprétation ao amin'ny parc Tsimanapetsitsy. Anisany mampandeha ny touriste aty aminay mba hijery ny fotsiny de hoe hijery zany sokatra zany en pleine nature zany hoe sady mampidiboly izy no tsara ho an'ny parc no fahazona fahasalamana koa de mbola culturellement zany symbole de la richesse zay zany no mahatonga anazy tsy kitihan'ny tanàlana azy no iarahany miaina tsy de problème amin'ny tanàlana no miara miaina amin'ny sokatra ary fady ho anay ny mihinana tsy mamidy ny sokatra. Voararan'ny lalàna ny mitazona sy manondrana ary mihinana ny sokaky. Hidirana an-tranomaizina enim-bolana ka hatramin'ny 2 taona na andoavana lamandy 10 ka hatramin'ny 50 tapitrisa ariary ny fandikana izany. Ny zava-misy anefa dia mitohy ny fanondranana sy ny finanana ny sokaky. Raha ny antotanisa eo anivon'ny foibe mpitondram-paritra ny tontolo iainana sy ny avoara ary ny alana Atsimo andrefana dia sokaky 9.700 mihotratra tamin'ny taona 2014, 700 tamin'ny taona 2014, 750 tamin'ny taona 720 ary ny tamin'ity taona ity dia raharaha goavana malaza ny sokaky ray alina sarona tany Betsinjaka toliara faharoa ny volana avrily. Teo ihany koa ilay raharaha sokaky 7 sarona tao Tongobory Betioky Atsimo ny volana oktobra.
Ny momba ilay sokaky iray alina raha-tsy aivina dia voaheloka eny taona tranomaizina sazy miatra sy handohonitra 30 tapitrisa ariary any mpitory ary lamandy 100 tapitrisa ariary ireo 3 voapanga dia ny tompon'ny trano sy ny mpiambina ary ny mpamehy sakafo. Taorian'ny fitsarana natao tao amin'ny fitsaranam-baratonga voalohany tao Toliara ny 20 oktobra teo. Ny momba ilay sokaky 7 tao Tongobory indray dia efa enanivon'ny fitsaranao Toliara ihany koa ireo 3 no samborina tany an-toerana ny andro ny 14 oktobra na atrarana ireo sokaky. Efa misy lamina maty-paika ny fitrandrahana sy ny fanondranana ny sokaky. Bernard Militaire, Floandina be ao amin'ny komina Androka, distrika Nampany. Fa raha ifaritsy ity, tsisy mahasakana an'iny zany fa manonjana andakana zalahy, le tena mandeha ho large be ihany tsy hitan'izaniza dia iny zany hafahanjalahy manonjana bebe kokoa mitsoka. Avy atika fokotany fanambosa ampalaza zay zany tena hanonjana zalahy. Misy koa faritsa ato fokotany misy ahy mihitsy moa lazay ko ato lany rano. Ireo zany tany malalaky misy station malalaky azo anjalahy tena manonja sokaky. Zalahy manonja sokaky reo manana materiel fitaovana zany ente miady. Toy ilay tao Tongobory raha tsy aivina ihany dia nanamboarana toerana manokana mihitsy voalokaloka tsara miafina ao anaty ala ireo sokaky maherin'ny 7 sarona tao amin'ny tanàna Nambaly andro izay somary misintaka ny fokontany Otry. Manana ny fomba fijeriny Yajaniaina Werner, socio-organisateur ny VVF Toliara. Efa tena misy laminasa zany ato mifanaraka amin'ity fanaovana sokaky ity satria raha jerena zany reto kesy fanondranana reto zany efa misy marque zany manokana zany de raha jerena koa zany reo kesy reo zany misy kesy vaovao zany atino atambatra efa préfabriqué avy any zany fa atino atambatra de misy koa zany kesy sasany koa zany efa hita hoe efa nanao voyage de miverina teta zany hoe efa mambolany maro zany ty toerana ty no efa nisy ary efa miasa hatramin'izay zany. Nisy sambo mampiaya ihany koa tamin'ny volana Oktobra teo tany amin'ny sisin-dranomasina Atsimo iny. Sambo heverina ho nitondra sokaky, saingy tsy tratra ilay sambo na noenjehana aza. Mizara ny zavantranga tamin'ny fotoana io i Marchand Nedjal, mponina ao amin'ny komina Beheloka Toliara faharoa, anisan'ireo nanenjika ilay sambo ayaina. Hitanay amin'izay zany le sambo voaly dia nenjehinay avy amin'izay le rivotra miaraka miorana sy vagy na re dia nitenenay amin'izay le sambo le vazaha hoe accoster la village nanaraka amin'izay ro baka aorianao zay tsatsy rivotry mare amin'izay zay no ora miaraka mivagy lasa nitsoaka tampoko ereo tsy videtinay koa moa tsy mahazaka fa kelikely be mare vagy any eo misy 7 kilometre ny resify manandrifanany ty nahitahanay ereo. Sambo zany eo mi 20 metre tsao na 18 ty abevatany sambo sarebotsy izy io blé marine misy mililotry foty zay mililotry foty mba misisiny iabiaby io sambo zany baka Atsimo ano. Taxi Brosy tany aloha no nitondrana ny sokaky aondrana niova ho 4x4 izany taty aoriana ary amin'izao fotoana izao dia voalaza fa camion semi remorque no miasa amin'izay fanondranana sokaky izay ankoatra ireo atao eny an-dranomasina. Ireo firenena aziatika no voatontonona ho mpandray ny sokaky miainga eto Madagasikara. Misy ny fanondranana sokaky fa anisan'ny malantamingana ny sokaky any Atsimo ihany koa ny fihinanana azy. Ny volana Oktobra teo no nisy sarona tany Ampitanaky, komina Itampolo, distrika Nampany. Ny gendarme principal hors classe Marazaf Fidelis Lemonty, commandant de brigade ny Itampolo. Presque reto les atanosy reto zany manangona ato amin'ny resaka hoe resaka bokane zany manao kitoza reo manao kitoza dia atao misakafo na mamarotra par pièce. Le isan'ny le braconnier en action zany fito fa roa ihany ny tratra dia eo amin'ny 700 zany 220 saky zany satria tetena olona ray mahafaty sokatra 20 mahalanjan'izay zany amin'ny déplacement de 150 km. Ny fotoana akaiky fety no tena mampahazo vahana ny fiazana sokaky. Talil Sokridin na dada filohan'ny vondron'olona ifotony mia any amin'ny komina Itampolo, distrika Nampany.
aminay ty zany manomboky décembre novembre dia am'izao zany dia maka presque boka fitadrivo mifarisy tanosy lazary fitadrivo amin'ny fotoa ny vafety igny amin'ny fotoa mahamaina ny tany amin'izay tena fotoany fangalan'ireo zaza ty satria maiky ambolisy milalao ka fa fety le andro amin'io avao zany tena maroany ka amin'izao zany tena fotoany fakan'olo fitadrivo na ny fitadrivo koa zany tsy aondra fa hohanina asariny avy aty tony kitoza David Amily Ndafavy na ny toerana ahitana ny sokaka eo amin'ny lafiny jeografia azy dia efa tena vitsy noho ny fihinanan'ireo tsy fady azy. Randrianjavy zanaka Soary taleparitry ny tontolo iainana sy ny voary ary ny alana tsy mandrefana. Nanana donné tena atao hoe nahazahoana totanisa mihitsy zany nanomboka tany amin'ny 2008 tany efa nahazahoana totanisa momba ny consommation an'ireo sokaka ireo. Ny hena de 50% mihitsy ny aty atsimandrefana satria taloha zany zatsy 62% mihitsy izy raha avy any amin'ny izy totalité ny henany fa miresaka atsimandrefana aho dia taloha izy na be any Morombe mihitsy le distribution géographique dia zao zany izy efa te fotsy efa tsisy Morombe Toliara Soalara Beheloka foitsy izy zao aho manomboka mahitahita zany dia midina ty am'zokaty. Maro ny olana sy ny sakana tsy mampizotra araka ny tokony ho izy ny fiarovana ny sokaky. Iray amin'ireo ny fisian'ny tsindry avy amin'ny mpanambola araka ny ainan'ireo eny fotony ny zava-misy. Efa tafahoatra loatra ny zavatra miseho satria hatrany ifotony amin'ny fakanan'le sokatra ka hatrany amin'ny fivoany any vato dia fa tranga mahamenatra satria tsy ohatrany tsy voasakana mihitsy izy io. Zavatra azo antoko aloha zany dia en réseau zareo mpanao an'io alatra sokatra io. Mpanao soka zany azona eto maro da alefa zany mpanao sokatra io zany dia avy amin'ny procureur amin'ny tribunal dia hoe koe excuse hoe tsy ampisarge. Tsy mandeha ara-dalàna io fa rehefa tsatsanay zany le olo fisamborana ihany no mba hita taratsy hoe amin'ny fiarova sokatra. Na amin'ny gendarmerie eto avao vototsy le olo vo maiky mo amin'ny fitsarana any tsy hita tenjavonany verimaina avao zany zahay manao asa paikady fiarovana. Fa eto zany betsaka l'intervention to fa amin'ny brigade eto rehefa azo io olona io tonga de compte rendu zay amin'ny voie hiérarchie tsy afaky mivototra eto déferment les mises en cause tonga de déféré io ary MD iaby tsy dirana io affaire sokatra io surtout le amin'izao fotoana zao hoe relaxé na zay nahatonga an'le plateforme le resaka réseau d'acteurs teto namorona hoe bientôt gendarmerie de forêt anatin'io zavatra io mba hiarahana miasa hoe hatraiza ny asatsika sao de idirana kolokolo hoe avototra satria misy lehibe eto misy ministra mihitsy miantso ana eto fa tsy afaky io de sarotana ro gendarme fa satria tikan'izany misy mahitahita zany misy procureur général miantso hoe avotsoronareo non tsisy votsy aloha raha vao ampelantanany gendarme eto de procédure manaraka de any amin'ny tribunaly fanapakevitra farany apresque aloha ny avian'ny procureur ao de MD iaby satria taloha tany tamin'ny de avant 2013 vao miala le gendarme manao déferment de fa baka fara koa le braconnier fa nanomboka ny avian'ny procureur tao zany de tsy misy alo fiarah-miasa juvénile reto le bébé de tortue zay anaovana raha eto mise à quarantaine ato lavavolo io zany tena betsaka intervention satria mitondra velona amin'ny conteneur tsy haiko no reto surtout le chinois na zao tena mahazo vahana. Arak'izany ambaran'ny gendarme principal hors classe Marazafy Fidelis Lemonty, commandant de brigade ao Itampolo zany, dia efa noatsaraina ny fomba fiasa ampihenana ny fanondranana sy ny finanana sokaky any amin'iny faritra Tsimonnosy iny. Raha tsy resaka afa-tsy ny fijoroan'ny vovonan'ilay tambazotra ny mpisehatra ao amin'ny fiarovana ny sokaky any Antsimandrefana fotsiny tamin'ny taona 2014. Eto izahay dia manatsidika sahady fa iompana kokoa amin'izay lafiny fiarovana izay ny fandarana manaraka. Fa eto aloha dia mifarana ny fanadihadiana azona roso anao tamin'ity androany ity. Monica Harfeno manome fotoana ho anao ho amin'ny herinan'io toy izao indray.